alika raha lalàna tahaka izao no ampiarina eto Madagasikara. Samy efa naheno an'izay daholo ny rehetrarehetra saingy ny efa ran'ilay lalàna zany dia mbola mitohy foana ny le processus ny adoption an'io lalàna io ary mitohy makany le izy mitohy makany amin'ny fampiarana azy zany zao. Le volavolan-dalàna zany dia niala atao amin'ny antemeram-pirenena dia mandalo any amin'ny fitsarana avo mba lalam-panorenana hijerenany hoe manaraka ny lalam-panorenana sa tsy, dia efa nanao antso indray isika ho amin'ireo manam-pahefana ho amin'izany mba hisintona lakolosy iantsony avy eo amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ilaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana indrindra ny 9/10 sy ny 1/12 ao anaty lalam-panorenana malagasy io volavolan-dalàna na io lalàna zay lany teny amin'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-dongolo io. Raha vita ny asan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana mety ho vita androany hariva, mety ho vita rapitso marainy, tsy fantatra zany ny fotoana tena anaovany an'io dia ny filohan'ny repoblika no manana fahefana farany amin'ny fampiarana an'izany lalàna zany raha tsy misy ny sonian'ny filohan'ny repoblika ilay volavolan-dalàna izay any amin'ny lany teny amin'ny antemeram-pirenena nandalo teny amin'ny fitsarana avo dia tsy miatra aloha. Kanefany ny lalam-panorenantsika ihany koa dia manome fahefana ny filohan'ny repoblika tsy ametraka sonia amin'izany lalàna izay mamono ny fahalalàna zany. Ny anton'ilay conférence de presse androany zany dia nisy taratasy nalefa nihetsika tany amin'ny fiadidinan'ny repoblika mentefa mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ity le taratasy zay efa zaraina amintsika rehetrany manome fanazavana azy izay dingana rehetrarehetra ny lalohan'izay fa indrindraindrindra ny antony tena tsy tokony ametrahany filohan'ny repoblika sonia amin'io lalàna izay tena mamono ny fahalalàna maneho hevitra, mamono ny fahalalàna ny teny eto amintsika io. Nisy teny nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fiafarany diany tany Maorisy izay milaza hoe mbola vonona ny izy tenany zany filohan'ny repoblika nanao an'izay engagement zay hoe vonona mbola ifampiresaka andatabatra boribory ary dia azo atao zay fifampiresahana andatabatra boribory zay raha lalam-panorenana satria ao amin'ny 9/7 lalam-panorenana dia omeny lalam-panorenana fahefana zany ny filohan'ny repoblika sy apiatra aloha n'io volavolan-dalàna io lalàna io fa ifampidinika indray, ifampiresaka indray dia milaza atao hoe amin'ny fomba ofisialy sy hentitra kokoa zany mihetsika hoe andao ary ifampidiniana, andao ifampidinika andatabatra boribory sy mivoaka ny lalam-panorenantsika, manaja tsara ny lalam-panorenantsika satria ny filohan'ny repoblika dia omeny ny lalam-panorenana fahefana ao amin'ny 9/10 an'izay fifampidiniana izay melohan'ny ampiarana ny lalàna mamono ny fahafahana. Ho fanajana azy moa dia nalefa aloha ny taratasy rehefa lasa sy azo antoka fa voaray le taratasy zay izy sika atao anatin'ny hetsika vonanao antivalanresaka ity ampafantatra ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe mamaly an'ilay antso nataon'ny filohan'ny repoblika ihany izay atao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalàna maneho hevitra satria ny filohan'ny repoblika araka ny tenen'ny fetra teo dia ny teny fa vonona amin'izay fifanakalozan-kevitra izay ka mandefa taratasy izahay hoe andriamatoa filoha ireto ange teboka vitsivitsy fotsiny niraisina ohatra ao anatin'le taratasy no tena manahirana anay amin'ny tsy lalàna vaovao mifemy fifandraisana ity ka mangataka sy miantso anao izahay mba ampiasa ny fahefana eo ampelantananao aloha fahefana izay nomeny lalam-panorenana araka ny tenenina teo ampitsaharo aloha mijinkana na ny processus hampandaniana sy hampananan-kery no lalàna io
fandao idinika arak'izay antso nataonao zay ihany zay zany io zavatra tiana teneny io zao ny voalazany andiny fa 5 article 59 ao anaty lalam-panorenana vakiko amin'ny teny vahiny vetivety tsy adikako amintsika amin'ny teny malagasy zany ny antony tena mampitombona n'izao démarche na ny lalana nataony hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra izao. Article 59 de la Constitution, le président de la République promulgue les lois dans les 3 semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Izany hoe mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny repoblika dia manana 3 herinandro taoriana nampitany mianty amin'ny eram-pirenena aminy an'ilay lalàna voafity teny amin'ny teny Tsimbazaza zany ao anatin'ny 3 herinandro miaraka amin'izay fandehanana ilay lalàna eny anivon'ny fitsarana avy lalam-panorenana nefa raha ohatra ka tena manana ny bonne volonté na manana ny finiavana ny filohan'ny repoblika dia azony atao tsara ny mangataka indray fanapahana vaovao na fandaniana vaovao an'ilay lalàna eny anivon'ny anteminera-pirenena ary tsy azony anteminera-pirenena atao ny mandahan'izay araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Izany hoe afaka miteny ny filohan'ny repoblika hoe ilay lalàna iray manontolo mihitsy misy andininy 700 iny avereny dinianareo eny anivon'ny anteminera-pirenena na hoy izy hoe ireo andininy sasantsasany izay manahirana sy miteraka n'ity olana eto amin'ny firenena ity avereninareo diniana eny anivon'ny anteminera-pirenena fa efa nanomeny lalam-panorenana azy zay izay ihany no angatahnay amin'ny filohan'ny repoblika io Andriamatoa Filoha ho tsarain'ny tantara isika ianao ve asa hametraka ny sonianao eo ambonina lalàna izay hamono ny fahafahana miteny eto amin'ity firenena ity. Enao ve Andriamatoa Filoha vavolombelona zany ny tantara ary irakitra ao anatin'izay tantaran'ny firenena any aoriana hoe iza ny filohan'ny repoblika nanasoniany famononana izany fahafahana izany ka manateny izay fa tsy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izany izay no mahatonga anay mandefa aminy an'ity taratasy ity karazana dingana farany zany ho anay ity satria nitodiana daholo rehetrarehetra izay leverina fa nanana ny fahefana fa tsy nisy navita ninina dia mitodika any amin'ny filohan'ny repoblika zay hoe Andriamatoa Filoha any aminao zay atokisanay fa manapa-hendreny ianao any aminao ny lakile any famahana ity problème ity tsy hoe mamorona zavatra tsy fanao izy fa tena fa efa naomeny lalam-panorenana azy mihitsy io angatahanay amin'io ka manao antsoavy izahay amin'ny filohan'ny repoblika hijereny akaiky an'izay andiny fa 5 amin'ny lalam-panorenana izay hoentiny ampiasaina mba ahafahana mampitsahatra aloha an'ity savovolo momba ny code de la communication ity fa ny faharoa koa dia manao antsoavy izahay amin'ny communauté internationale rehetra izay nanohana anay hatramin'izay ary nihaino anay afaka nahatsapany zany hahiahanay eo amin'ny resaka famonona ny fahalalana maneho hevitra izay mba ampionareo fianakaviam-be raisam-pirenena izahay satria moa ny eto an-toerana efa tsy mihaino anay ndao mba hiara hitodika amin'ny filohan'ny repoblika isika hiteny aminy hoe mbola misy ultime chance ity nomeny lalam-panorenana anao Andriamatoa Filoha hijery hampitsahatra an'io processus ny fampandaniana lalàna io raha tanitsika manana ny finiavana na ny bonne volonté tokoa ianao dia ho hitatsika eo ny valiteniny mikasika izay. Zahay dia manantena fa olon-kendry ny filohan'ny repoblika, zahay dia manantena fa afaka mihaino izy araka ny tenenina ary zay dia manantena fa tsy tenitenenina foana le zavatra nambarany tany Maurice hoe azo iverenana nge io raha ilainy azo atao anie ny dialogue na ny fanakalozan-kevitra raha ilainy. Zahay ihany koa dia mihevitra indrindraindrindra fa olona fifanakaloza-kevitra zany Andriamatoa Filoha zany any amin'ny vahaolana ary tena tsy misy hoe mamorona zavatra tsy fanao izy fa tena zavatra fanao fa efa nomeny lalam-panorenana azy zany vahaolana tokony entina izany dia manantena sy miandrandra izahay fa ho raisiny ny andraikitra mikasika an'izay. Misaotra tompoko.